Simiremorka ni varna ankady teny amin'iny lalam-pirenena fa efatra iny teny antsampanana PK57 alohany hidirana any Ambondromamy no nahitana ity camion simiremorka ity latsaka 10 metatra ambanin'ny tetezana. Raha ny loharanom-baovao mikasika any ity lozam-pifamoivoizana ity moa dia tapaka isatra ity fiarabe ity ary efa nifoka camion hafa. Niala ny lalana ity farany ka nivarina tany ambany tetezana. Isorana kosa Andriamanitra Andriananahary fa tsy nisy ainana foy ilay sofera kosa naratra ary efa nahazo fitsaboana. Efa fantatranareo moa ry tompoko vavy sy tompoko lahy ny zavatra izay fanentanako anareo isanandro abonné alohan'ny chaîne atsika ary asio j'aime ny vidéo indrindra apetraho ihany koa ny komantera mialohany hidirantsika amin'ny fizarana ny zava-misy. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne atsika. Resadresaka ny mikasika ny zavakanto sy ny mpanakanto malagasy moa isika. Raha araka ny fantatra moa dia hianga anio Idinay Sidlaine izay hiatrika ny intervision any ivelany. Anio tolakandro no handray ny sidina ho an'ny Rosia Idinay Sidlaine hiatrika ilay fifaninanana iraisam-pirenena intervision 2024. Ny 20 septambra izao no hanaovana ity fifaninanan-kira ity ao amin'ny live arena any Moscou raha araka ny fantatra. Tsara ihany koa moa ny mampafantatra mikasika an'ity fifaninanan-kira izay hovonjeny ireto roa mianadahy ireto dia 20 ny firenena mpandray anjara amin'izany. Raha tsy aivina dia ilay hira tiako hanjeky no na voafantana an'izy mianadahy ireto isolitena any Madagasikara amin'izany fifaninanan-kira izay atao any ivelany izany. Izay atao anatin'ity chaîne ity moa dia marary soa an'izy mianadahy ahazo fahombiazana ary ahazo fandresena indrindra ampiakatra avy ny anaran'ny Madagasikara sy ny zavakanto izay hoentiny. Hiresaka indray ny zavatra malaza manderan-tany moa isika ny mikasika ny filoham-pirenena Amerikanina Andriamatoa Donald Trump. Voasazy handoa 3.20 telo tapitrisa dolara ny filoha Donald Trump. Araka ny didy navoaka ny fitsarana ambony ao New York ny alatsinainy lasa teo dia voasazy handoa 3.20 telo tapitrisa dolara amin'ny Elizabeth Zancarol ny filoham-pirenena Amerikanina Andriamatoa Donald Trump noho ny fanalambaraka izay nataony ity farany. Ny taona 2024 no voaheliko ny fitsarana honana labaraka ity chroniqueuse magazine Elle ity ny filoha Donald Trump taoriany nilazany ity mpanao gazety ity honanolana azy tamin'ny efitra fanandramana ankanjo iray ny taona 1970. Ireo mpitsara no nametraka ity onitra midangana ity izay ny 5.20 tapitrisa dolara amin'izany dia ho fampitandremana ny filoha Trump tsy kitikitika any Elizabeth Carol intsony. Fa ny malaza ao la Frantsa kosa dia niongana ny Prime Ministre Frantsay Andriamatoa François notsipahany député 4.7 ny fangataham-pitokisana na vote de confiance izay nataon'ny gouvernemanta Frantsay. Tsy nisy afa-tsy 4.0 no nanohana azy ary 5.0 tsy nilaza ny heviny. Nohon' zany dia hametra-pialana i François sy ny gouvernemanta izay tarihiny. Hanendry Prime Ministre vaovao araka izany kosa ny filoha Emmanuel Macron afaka andro vitsivitsy. Anisan'ny malaza sy mahoraka antoerana moa ity vaovao izay zaraiko aminareo ity ny hoe niongana ny Prime Ministre Frantsay Andriamatoa François ka zareo kely aminareo ampitiavana sy ankafaliana. Ary tsara ihany koa ny mampafantatra fa afaka andro vitsy dia hanendry Prime Ministre vaovao ny filoham-pirenena Frantsay Andriamatoa Emmanuel Macron. Fa ny filoham-pirenena malagasy Andriamatoa Andry Rajoelina kosa dia nandray ireo mpikambana eo anivon'ny filan-kevitra ambony momba ny fitsarana izay tao iavoloha. Nanao jeritodika ary indrindra niaraka ny banjina ny hoavy amin'ny ireo tanjona rehetra iraisana eo anivon'ny fitsarana. Izany dia mba entina hanasoavina ny vahoaka malagasy izay manana raharaha eny amin'ny fitsarana. Ny fitokisan'ny vahoaka ny fitsarana eto amin'ny firenena dia miankina amin'ny fahamendrehana, ny fahasahina ary indrindra ny fahaiza-manao ny mpitsara
tsara hoy ny filohan'ny republika. Izany no nanaovantsika ho laharam-pahamehana ny fanatsarana ny tontolo ny fitsarana mba ho fototra iray anatin'ny fametrahana ny fanjakana manakaiky ny vahoaka. Nampahafantariny Andriamatoa filohan'ny republika ihany koa ny hoe lapan'ny fitsarana 2020 no naorintsika hatrany amin'ireo distrika lavitra tanatin'ny fotoana fohy. Handray mpitsara vaovao miisa 500 ihany koa isika hamenona ny fahabangany ireo mpitsara ary ho tohizantsika hatrany ihany izany ezaka izany hoy ity filohan'ny republika ny Madagasikara ity Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina. Niresaka ny mikasika ny fanabeazana sy ny fampianarana mo ity filohan'ny republika ity ny omaly ny hoe mendrika hianatra anatin'ny sekoly ohatran'izao EPP manara-penitra tokanantsika eto Andakabe Morondava izao ny zanaky ny malagasy. Tsy hoe sekolim-panjakana akory dia atao tsirambiny fa amin'izao fotoana izao ny sekolim-panjakana dia ataontsika moderna ary tsy ambakiany tsy miankina. Ny taona 1970 no niorina ny EPP Andakabe zato taona mahery aty aorina amin'izao fitondrana izao vao nisy fanamboarana izany. Lasa EPP manara-penitra misy efitrano fianarana 420, efitra informatika, trano fisakafoanana, infirmerie ary kianja ho an'ny fanatanjahantena, indrindra manana fitaovana moderna na ho an'ny mpianatra izany na ho an'ireo mpampianatra hoy ny filohan'ny republika. Noho ny farany dia nanambara ihany koa izy ny hoe tsy mitsangamenatra ary manomboka ankehitriny dia reharehany ireo ankizy eto manomboka izao ny hoe mpianatra ny EPP Andakabe hoy ny filohan'ny republika raha nitokana ity EPP manara-penitra teny antoerana ity. Miresaka hatrany ny mikasika ny filohan'ny republika ny Madagasikara izay mo isika dia tsara ihany koa ny mampahafantatra fa noentina ho tsaboana any ivelany itojo izay tojo tsy fahasalamana tamin'ny raha teny amboho malaza. Araka ny vaovao mo dia omaly tamin'ny 4 ora sasany no niainga teny Ivato ho an'ny Maurice Irahame fitojo manana isan'ny ireo efa sitrana faniverina narary indray tamin'ny elairara amboho malaza. Noentina any Maurice mo ity marary ity dia niaraka tamin'ny mpitsabo iray izay mpanaraka ny fitsaboana azy sy infirmiera iray. Raha ny fizahana izay natao mialoha mo dia mazaka tsara entina fiaramanidina izy. Voalaza fa ny filoham-pirenena mivady no niantoka 100% izao fitsaboana antojo any ivelany izao. Betsaka moa ny zavatra izay efa nolazaintsika sy ny zavatra izay efa nasiantsika resaka tato anatin'ity video ity koa dia ho faramparanantsika tanteraka izany. Ny hamaramparanantsika azy moa dia resaka baolina kitra. Tunisie no faharoa tafita amin'ny mondial. Taorian'ny Maroc dia i Tunisie no firenena afrikanina faharoa hiatrika ny mondial 2024. Rehefa nandresy any Guinée Equatoriale tamin'ny isa ray no otra ny omaly. Mitana ny laharana voalohany ao amin'ny vondrona hasy izy reo ary manana isa 20. Novereziny lavitra i Namibia faharoa izay manana isa 20. Fa ny vahoaka malagasy iray manontolo kosa dia mbola mivavaka ho an'ny Barea de Madagasikara mba ho tafiakatra amin'izany mondial 2024 izany satria mbola anatin'ny miady izy reo. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo na vitanay anao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iatin'ny sesisesy. Zay fa tsy halavainay ny resaka hametra beloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray anao manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy gabe hoe ciao ciao amin'ny manaraka indray eo.